Alléluia. Faly miaba amintsika indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity androany ity dia faly mifankahita amintsika indray raha lasaina bavy tao anatin'izay fotoana fo izay antenaiko fa ny afa filazantsara izay nataon'ny tompo anatintsika dia mbola hitohy retareta ihany androany. Amen. Raha ohatra ka somary mitsilopilopy izy tsy maninona mihitsy fa mino aho fa raha mitsilopilopy ny afa filazantsara ao anatinao amin'ity androany ity dia rehefa tavoaka eto ianao dia miretareta indray izy. Amen. Tenenao akaikinao tonga soa atao anatin'ny fiangonan'ny tompo. Amen. Andaontsika hiaraka isaotran'ny tompo satria tena hoe zava-dehibe nanomezana antsika indray fotoana ary indrindrandrindra fa zotom-po afahantsika hoe tena manakaiky mahazo ary tena hoe miaina ny fanatrehany indray amin'ity androany ity. Misy manantena fa tena hoe vonona ianao ny andray, vonona ihany koa ianao ny dera azy vonona ianao ny ankalaza azy rehefa fotoana rehefa avy eo. Amen. Andaontsika hivavaka tena hoe hiara iombo-po, iombo-panahy, iombona ara-tsaina ihany koa hiderany tompo, tena metraka ny tompo an'ity fotoana ity ampelantanany ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay nomeny antsika ihany koa dia hisorantsika azy. Amen. Halleluja. Raha eo mankasitraka izay ny amin'ity fotoana ity androany izay nahavorinay eto amin'ity androany ity. Misaotra tompo fa tena hoe mbola nomenao zontom-po izay mbola nomenao fitiavanao izay tsy manapetra, mbola nomenao fahasalamana, mbola nomenao aim-baovao ary indrindrandrindra tompo tena hoe mbola nomenao finoana afahanay indray tena hoe manakaiky ianao amin'ity androany ity. Mankasitraka tompony amin'ny fitiavanao tsy manapetra izay narotsaka ao aminay tsirairay avy nafahanay indray nanana zotom-po tonga eto ifankahery Jesosy eo ary tena hoe te hanandratra anao, te hanakaiky anao ary mino maromaro izay tompo fa ianao dia hiasa atao anatinay amin'ity androany ity anetsiketsika amelombelona ary tena hoe anotsikotsina nay indray tena hoe antenainay Jesosy fa amin'ity fotoana androany ity dia eto ianao ary hiasa ianao. Mankasitraka tompony amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy, mankasitraka ny amin'ny fiangonana, ny amin'ny filazantsara Jesosy eo, mankasitraka ny amin'ny fiasanao, ny amin'ny tsirairay avy, ny amin'ireo mpanomponao ary indrindrandrindra tompo ny amin'ny fiangonanao izay androany dia manana finoana, androany dia manantena ny fanatrehanao tanteraka. Halleluja. Androany izay tompo tena manokatra amin'ny fonay ary tena hoe manokatra mombanay rehetrarehetra, te hideranao izay, te hankalazanao izay Jesosy. Halleluja. Halleluja. Raha lasaina bavy tena hoe ao amin'ny bokin'ny Petera toko voalohany izay Petera voalohany toko faha-efatra andininy fafito ambin'ny folo dia milaza hoe zao ozy izy ny fotoana izay isiany fitsarana eo anivon'ny fiangonana. Amen. Ho antsika izay ao anatin'ny fiangonana zany dia ny fitsarana dia efa manomboka eto anivon'ny fiangonana ary mbola namafisin-drahalahy Mika koa zany tany anatiny fampianarana izay nataony. Tombono ho antsika ny ananana an'izay toe-po izay fa tena hoe miaina ao anatin'izany fitsarana zany sady tsy fitsarana fanamelohana fa tena hoe fitsarana makany amin'ny tsaratsara kokoa afahantsika tena hoe mamantatra makany amin'ny fahatanterahana. Amen. Na dia izany fotsiny ara dia afahantsika hoe tena mahazo zany fifaliana izany satria tsy mitovy amin'ny tsarana izao tontolo izao ny tsarana ny fiangonana. Amen. Halleluja. Andaontsika mbola sotra ny tompo Andriamanitra tena mankahery misotra anao izay nanome an'izany hery lehibe ao anay izany nanome an'izany finoana atao anatinay izany nanome an'izany teny fanantenana izany ary mankasitraka tompony amin'ny zavatra rehetrarehetra, ny amin'ny fitaovana rehetrarehetra izay nomenao eo ampelantananay, ny fanahy masinao, ny teninao, ny fampianarana rehetrarehetra Jesosy eo. Tena mankasitraka izay satria tsapanay fa tena ianao dia misisika, ianao dia tena hoe te hampandroso anay, te hampiroborobo anay amin'ity androany ity tompo. Tena mangetaheta ihany koa zahay, mangetaheta ny fanatrehanao. Halleluja. Tena hoe tianay ho adiny daholo momba anay rehetrarehetra fa te hanatona anao zay, te hanakaiky anao zay Jesosy eo. Halleluja. Mankasitraka ny amin'ny fanahy masinao ihany koa izay tena manome hery anay. Halleluja. Mankasitraka tompo. Halleluja. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny fitiavanao tsirairay avy, ny amin'ny fiangonana, ny amin'ireo mpitandrina, ny amin'ireo olonao sy ireo mpanomponao Jesosy izay ampiasainao
androany tompo dia mametraka tanteraka izay ampelantananao ny fotoananay rehetrarehetra, ny fiderana izay atolotra eto tompo, ny fiankohofana, ny fotoananay rehetrarehetra tompo, ary mananteny izay ary mino marimarina fa ny teninao dia ho avy anotsikotsina anay indray ampitombo ny finoanay. Halleloia. Afahanay tena hoe miraiki tapisaka ao anatin'ny filazantsara anao, afahanay manana nyzany sotompo zany tena hoe androso mandrakariva mankasitraka Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Halleloia. Tena hoe faly ny fonay tompo, miara-paly izay satria tena hoe te hiona aminao, te ahitanao indray ny amin'ity androany ity. Halleloia. Mankasitraka Jesosy io fa tena tsara ianao. Halleluia, halleluia, halleluia. Sotranao Jesosy. Halleluia. Halleluia. Ohatsika hideran'ny tompo androany, minao fa itsika rehetra kositira anankiray ty hoe mideranao Andriamanitro fa lehibe, fa lehibe. Amen. Do hideran'ny tompo tsika androany. Eo ihany arao tiaka ihany zany. Dore tsika rehetra hiarahira ao Andriamanitra. Andriamanitra mahagaga ny zavatra nataony tananao, ny kitana sy kotrokoran'andro nampiseho ho anao ny herina. Tsika rehetra hoe mideranao ho Andriamanitro fa lehibe, fa lehibe. Mideranao ho Andriamanitro fa lehibe, fa lehibe. Dora tsika tiaka zany. Halleluia. Raha mitsangatsanganao anala, raha mitsangatsanganao anala, kamare hiramborona sy rivotra mitsoka moramora ary mahita tendrombohitra. Mideranao ho Andriamanitro fa lehibe, fa lehibe. Mideranao ho Andriamanitro fa lehibe, fa lehibe. arao tiaka ihany zany. Ho tonga indray Jesosy, ho tonga indray Jesosy tomposoa, hitondray ho any an-danitra, hiondrikao ho sitsaoka azy Andriamanitro fa lehibe. Mideranao ho Andriamanitro fa lehibe, fa lehibe. Mideranao ho Andriamanitro fa lehibe, fa lehibe, fa lehibe, fa lehibe, fa lehibe, fa lehibe, fa lehibe.
Panzakani, panzaka izy, tompony, tompo, nianarany de Jesosy, 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 oh, panzaka izy, panzakani, panzaka izy, tompony, tompo, nianarany de Jesosy, 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 oh, lobola iraitsika ya panzaka, panzakani, panzaka izy, tompony, tompo, nianarany de Jesosy, 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 oh, irao ihany panzaka, panzakani, panzaka izy, tompony, tompo, nianarany de Jesosy, 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 oh, panzaka velasika ndray ny feokira loany irainy ianao Jesosy ho anao rery any ny voninahitra mandrakizay. Alléluia. Il est le roi, il est le roi des rois, il est le Dieu des dieux, son nom est Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi des rois, il est le Dieu des dieux, son nom est Jésus, 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 oh, il est Niamarani, Niamarani de Jesús, 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 oh, oh, Panzakaisi, Alléluia, gotia kamafua sisikanduan, Alléluia, atuluri ni tu. Ni fankasitra, ni fitiavany mandrakiza, fa tsara ilay avo indrindra, tiana ny fitiavany tena. Halleluja, ira, ira, ira. Offrant au Seigneur, reconnaissant son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, alléluia, chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais.
mandrakizay mandrakizay matoky fonis mandrakizay lehibento mandrakizay de mombatsikis mandrakizay lasao ihany matoky fonisy mandrakizay matoky fonis mandrakizay lehibento mandrakizay de mombatsikis mandrakizay 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 ny fitiavany mandrakizay ny fitiavany mandrakizay ny fitiavany mandrakizay ny fitiavany ira mira 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 lasao farany mandrakizay mandrakizay matoky fonis mandrakizay lehibento mandrakizay de mombatsikis mandrakizay lasao hoe mandrakizay matoky fonis mandrakizay lehibento mandrakizay de mombatsikis mandrakizay ro iraitsika ihany zany lasao zany mandrakizay matoky fonis alleluia mandrakizay lehibento mandrakizay de mombatsikis mandrakizay alleluia alleluia lorsqu'il était à Kamafoise alleluia alleluia na zany famaritana telo zay iraitsika ho fiderana ny tompo zany fotsiny aza dia fa ampisaorantsika an'Andriamanitra rahalasianabavy satria matoky izy satria lehibe teo amin'ny fiainantsika izy no Andriamanitsika ary fantatsika fa momba atsika izy tao anatin'ny fiainantsika rehetra alleluia afaka nandratra feo fiderana ho azy venao androany alleluia dia raha ny anarany androany dia raha ny anarany androany asandrato izy Jesosy eo mideranao zahay tompo tsy amin'ny fihetsepo Andriamanitra fa tena misy fakasitrahana miboboka mivoaka avy ao anaty lalany fonay Andriamanitra ny amin'ny fatokinao ny amin'ny fahalebiazanao eo anivon'ny fiainanay halleluia miaina isan'andro izahay ny fahasoavanao miaina isan'andro izahay araka ny teninao tokoa hoe momba anay mandrakariva ianao ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao iaina anay izany tompo na mandalo afo izahay tao anatin'ny fotoana rehetra tao ny fitahiana tao ny fahasoavanao tao ny fombanao tao ihany koa ny fitsapana tao ny fizahn-toetra tao ny zavatra mafy rehetra tsy niovy ianao Andriamanitra tsy niovy ianao alleluia alleluia indreto anatrehanao anandratrira fidera sy fankasitrana noro zava-bitanao natolotrao ny ainao fitiavana sy fifaly ka feno fiderana ny fonay tena babonao ianao mpary mahery la velona
no anitokanan'andresy ny fahafatesana sinyo navotanao ny olonao ka tena afaka toko anaradianao nosika rehetra hiaraka hiranjana ianao pahary mahery ianao pary mahery lay velona mandraky izay no anitokanan'andresy ny fahafatesana sinyo navotanao ny olonao ka tena afaka toko anaradianao isan'andro aninanao indreto anatrehanao indreto anatrehanao anandratrira fidera sy fankasitrahana loro zava-bitana natolotrao ny ainao fitiavana sy fifaly ka feno fiderana mifonay tena babonao ianao pary mahery lay velona mandraky izay no anitokanan'andresy ny fahafatesana sinyo navotanao ny olonao ka tena afaka toko anaradianao isan'andro anilanao ianao pary mahery lay velona mandraky izay no anitokanan'andresy ny fahafatesana sinyo navotanao ny olonao tena afaka toko anaradianao tu es le créateur tout puissant tu es le créateur puissant l'agneau ressuscité toi seul as pu triompher de la mort et du péché tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté je veux suivre tes pas chaque jour être avec toi tu es le créateur puissant l'agneau ressuscité toi seul as pu triompher de la mort et du péché tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté je veux suivre tes pas chaque jour être avec toi ianao pary mahery lay velona mandraky izay no anitokanan'andresy ny fahafatesana sinyo navotanao ny olonao ka tena afaka toko alleluia terao izy androany terao izy androany alleluia 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 okazay rehetra natsapa fanavotana tena nandratra ny fony androany ho any amin'ilay mpanavitra azy alleluia miantoramo miandrandra azy androany alleluia fara nanomboka asa tsara tao anatitsika izy izy no atateraka ny zavatra rehetra o Jesosy izay ateteriziko ahy alleluia
miantoraka aminao zay, miantoraka aminao zay tompo, miantoraka aminao zay lay mpanavitra anay. Reto izahay mitoetra amin'ny toeran'olona zay navotana tompo, eto amin'ny toeran'ny olona zay navotana ka feno fiandrandrana, feno fiandrandrana lay mpanavitra anay. Alléluia, Alléluia. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton âme, ton amour me ramène au bord, au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Alléluia. Et je crie vers toi. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oui, Jésus. Et je crie vers toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roi, au jour de la détresse. Et si je ramène au bord. Tu es mon seul. Tu es mon roc au jour de la détresse. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton âme, ton amour me ramène
lasiana vavy ankoatsy ho amin'ny toloko no irahantsika an'izany iry zany fa vao maika aza tena isy finoana an'Andriamanitra velona tafaposaka ao anatiny fotsiny satria tsy amitomano irahantsika an'izany fa tena afahantsika mafantatra miha mahazavatra ny an-trano fa manan'Andriamanitra izy mitombotsika. Halleluja zay matoko tokoa amin'ny zavatra rehetra. Halleluja halleluja terao izy androany. Halleluja terao izy androany ankalazao ny anarany andawira fiderana ho azy androany. Halleluja asandrato ny feoanao irahoany androany. Oh Seigneur Jésus, nous t'adorons Seigneur. Prosternons devant ta majesté Seigneur. Alléluia. Eo anatrehany fiandriananao ny ankolofanay ankehitriny. Miondrika manoloana ny fahalebiazanao zahay. Tsisy Andriamanitra toloanao, tsisy Andriamanitra takanao. Alléluia. Alléluia. Sarato lay zanakotrana Andriamanitra, lay mitondra fanavotana ho atsika. Alléluia. Voninahitra ny eo anao Jesus. Alléluia. Alléluia. Stand above all throne and dominion, all power. Your name stand above them all. Mi wahariki mi sandatiana Lazao. Alleluia. Lazao. Oh, Nyulunawi. Wanipataka. Alleluia. Mandakizanya nao. Masina. Alleluia. Niangeli, rewangeli. Ni wahariki. Alleluia. Mi sandatiana. Alleluia. Lazao, Nyulunawi, Nyulunawi. Wanapataka. Alleluia. Mandakiza yanao. Lazawe masnama Nyanaranaw, Nyanaranaw, afuindinda sile beivinda ambun Nyanaranare rewe faefana fanapana fiandianana manai ni Nyanaranaw.
voahariky. Alleluia. Masina Jehovah Tuhan. Haleluya. Isaia na lasiana bavy. Amin'ny Isaia toko fahenina. Rehefa mipantsina ny voninahitry ny tompo izy. Hoy izy hoe nahita ny Jehovah ary mivoninahina nanenika ny trano rehetra. Niepanepana akanjo nozy izy dia nanenika ny teboly. Ary rehefa mibanjina an'izany voninahitry'Andriamanitra izany izy dia natazana ny toe-panahiny izy teo anatrehany. Hoy izy hoe tsy mendrika aho avy amin'ny firenena malotomolotra ny aviako. Rehefa mifanatrehan'Andriamanitra tahaka izao isika raha lasiana-bavy, tsara ny mihira ho an'Andriamanitra, tsara ny banjina ny fahatsarany, fa move mahita ny tenantsika tahaka ny Isaia izy. Tsy mendrika isika. Ary misy zavatra tsy mety tokony ahitsitsika eo amin'ny fiainantsika. Dia mamela ny Tompo. Fa rehefa nametraka ny vato mamay teo amin'ny vavako ny Tompo Isaia, dia natsapa voavela. Eto amin'ny fanatrehan'ny Tompo raha lasiana-bavy, tsy niratsika ho azy fotsiny ny katsahan'ny Tompo, tsy niatsapantsika hikontomplentsika ny fahatsarany, fa indrindra ny anetrehtsika teny eo anatrehany.
eketsika ao anatiny fotsika fa olomeloka izy misy amintsika ankehitriny tonga eto miaraka amina vesaka eto miaraka amina ota mihitsy tsy mahova tena isika raha lasena fa mamelana Andriamanitra ny fanatrehany kasika atsika fitatsika mamotsika mety misy amintsika anatina vesatra tanteraka vesatra na tsy famela-keloka ohatra raha lasy anabavy mbola ody araka amin'izany ve tsika fandao tena hiantoraka amin'ny tompo tahaka ny Isaia tena hisy fiekena ao anatsika. Halleluja. Matoky izay tompo fa hiasa eo anivon'ny fiangonanao ianao androany tsy andeha tahaka ny fomba mpivavahana izay androany sy mpandeha amin'ny fomba mpivavahana fa olona anaiky volavolanao olona anaiky ny feo anao anetry tena eo anatrianao no iraintsika hianjany izany androany aotsika mela ny tompo amanga ny fotsika sokafo ny fonao eo anatriany falebiazan'Andriamanitra. Halleluja. Stand above them all fraud and dominion, all power and position, your name stand above them all. Nyanara now, nyanara abindinja sile beindinja hambu nyanara nare lo iraisika fotsiny zany faefana fanapana fianianana anay niana lo iraina fotsiny zany anaranao sile beindinja ambu nianana apanekeo ny anaranao zay tompo oky izay ionika eo anakeanao faefana fanapana fiarianana manay nianana lazao ihany ny anaranao nyananao abidija sile beindija amor nyananane reueri faefana fanapana
falebiazanao, entiky ny famasinanao. Aoka izy tahotra tonga tompo ao anaty lalofonay. Aoka izy tompo tahotra tonga eo anivon'ny fiangonanao. Tario iankohaka aminao Jesosy ahy, tario tompo. Aoka ny foretra iankohaka aminao Jesosy ahy, aoka ny foretra iankohaka aminao Jesosy malalo. Niza tompo manana fovato ankehitriny, niza mety manana fiarovana mafy. Tario iankohaka aminao Jesosy malalo, iankohaka amin'ny falebiazanao. Halleluja, halleluja, halleluja. Salve Jesus, salve Jesus. Holy, holy are you, Lord Almighty. Mendikaya now, mendikaya. Rilay sana Masinayana, Masinyana tumputi Maso para nwe si tu negligayana rilesana kula sao masinayana masinyana tumpu si tu negligayana. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Non dera non laza mandra mzeki. Ianao le Andriamanitra avo indrindra. Ianao le mendrika an'izany fiderana izany. Zay olona noforonao no tondra fiderana ao anao amin'ny tsy maraina ity. Ary miankohaka manoloana ny famasinanao izahay. Manoloana ny falebiazanao izahay. Misandrata eto anivonay Jesosy. Misandrata amin'ny avo indrindra ianao. Alleluia. Tsika tiaka mafy Tompo aho. Samy azo ferantsika. Alleluia. Dia miarabantsika rehetra tonga sondra eto amin'ny fanatrehan'ny Tompo aho. Dia miaraba koa ny Ralami efa mianaka tonga soa eto Antananarivo. Tsika tiaka mafy ny Tompo an'izy ireo. Tsara ny Tompo. Mino fa ao tsara ianao. Amen. Mino fa manarara oatra ianao ny fanatrehan'ny Tompo satria eto ny fanatrehany dia matoa ny Tompo mitondra eto amin'ity toerana ity androany dia misy planiny dia misy fiheviny manokana ao ambadika an'izany. Fa aza variny ianao aza lasa saina be ianao fa matoa ianao tonga eto androany nanoka tena ho eto dia ndao tena hanokatra ny fotsika ho an'ny Tompo. Amen. Hatramin'ny fiandohany ka hatramin'ny fiafaran'ity fotoanandroany ity. Satria na ao anatin'ny vavaka, na ao anatin'ny teny rehetrarehetra izay hoentin'ny Tompo eto na ao anatin'ny fanatitra ary dia mino hoe te hiteny amintsika foana ny Tompo. Ka rehefa tonga anatin'ny fotoana tahaka an'izao isika dia ndao tena amela ny zavatra rehetrarehetra ny ivelany ihany. Mety nandalo zavatra mafy ianao tamin'ny herinandro iny fa eto ilay fitsaharan'Andriamanitra. Eto ny Tompo tena te hitondra fitsaharana ao antsika
eto ny tompo tena tehiteny amintsika tiany metagdalana ao atsika dia azavela ho diso an'izany itsika tsiraray avy. Amen. Amen. Tainy tompo manoka antsika tonga ny fotoana fahatsika manome ho an'ny tompo androany a. Minao hoe tsy fahazarany zany na hoe tsy maintsy ho atao rehefa avy manao fiderana, fa fantatro fa ny fotsika dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ny fotsika dia ao amin'ny tompo a, ary ny ao am-potsika dia ny atonga ny fanjakan'Andriamanitra ary tena mbola hitombo androso hatrany hatrany. Alleluia. Azay ny zavatra tena hitarihan'ny tompo atsika foana galasianabavy. Matoa Andriamanitra manome fotoana tahaka an'izao a, tsy hoe Andriamanitra tsy manam-bola na mety hoe tsy misy mamatsy izy fa azy ny zavatra rehetrarehetra, fa tiantsika tena hiara hiasa aminy a amin'ny zao asa fanompona izao. Ka mino hoe tsika tsiraray avy dia tsy hoe hompinitsotra fotsiny ihany dia eo tsika dia izay fotsiny, fa matoa ny tenin'Andriamanitra milaza. Dia tsika maky tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Korinthiana 2 toko 7 Korinthiana 2 toko 7 raisitsika ny tenin'Andriamanitra. Korinthiana 2 toko 7 ho ny tenin'Andriamanitra eo andininy 9. Fa izao no lazaiko izy izy a, zay mamafy kely dia kely no jinjainy a, zay mamafy be dia be kosa no jinjainy. Fa 7, aoka ny olona rehetra samy manao arak'izay nin'ny fony avy a, tsy amin'ny alahelo a na amin'ny faneriterena, fa ny mpanomehan'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra. Eo amin'ny 9 Paul tsy te laza mihitsy, Paul tsy teny mihitsy hoe manery ny olona tsy maintsy amafy, ary zay moa zavatra mety misy amin'izao fotoana izao a. Terena ny olona amin'ny alalan'io teny hoe zay mamafy kely dia tena hijinja kely rehefa avy eo, fa tena tiany tompo hanana toe-po isika galasianabavy. Amen. Toe-po amafo an'Andriamanitra, amafo an'ny fanjakan'Andriamanitra, anome araka izay mety eo ampelatanantsika. Araka ny fantatra galasianabavy dia Andriamanitra ny manome voantsika tsiraray avy. Ny zavatra tena isorako ny tompo a, fa ny fotoan'Andriamanitra tena manome vo ho anao, ho anay manokana tena izany. Fa rehefa indraindray ianao rehefa tsy tonga sainao hoe maninona moa Andriamanitra ny manome mihoatra aizy eo ampelatanako eo. Indraindray tena misy mihoatra eo ampelatanantsika, fa indraindray tsy tonga saintsika hoe vo zay omen'Andriamanitra anahy, afahako mamafo an'ny fanjakan'Andriamanitra, afahako manome ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa mieritreritsika hoe misy tombony ty, afahako manao zavatra hafa indray rehefa avy eo. Tsy ratsy ny mety hoe hividanantsika zavatra hafa, fa mila mangataka amin'ny fanahy isika hoe tompo fa maninona no menao mihoatra eo ampelantanako a. Mety izy ianao hoe tena manana ambiampy amin'izao fotoana izao. Za tsy miteny hoe tsy afaka hividy ninninona ianao na vidy zavatra eo amin'ny tokantranonao, fa misy fotoana Andriamanitra tena miteny ao anatinao ao. Azay mihitsy hoe Andriamanitra ny mametraka zavatra ao anatinao, mamafaza ho an'ny fanjakako. Tsy hanome satria mila ohatran'izao, fa ny zavatra fantatro galasianabavy, ary raha mijoro eto anatrianareo amin'izao fotoana izao, fa tena eo ny fahatotsian'Andriamanitra ao anatin'ny famafazana. Tena matotro io Andriamanitra io. Misy tena manao sakrifisy ianao ny amin'ny zavatra eo ampelantananao. Indraindray tena ozy ianao hoe tompo ty ve tena ho atao aminao daholy, fa indraindray ny tompo efa mandresy lahatra ao anaty ao. Dia ao anatin'izany galasianabavy aza mianany ianao hoe tompo, fa ndao tena meo an'ny tompo. Rehefa miteny ny fanahy, rehefa manambara ny fanahy, araka nambara ny tenin'Andriamanitra hoe zay nino ny fotsika zay apetraky ny tompo ao anatsika ao. Mety mametraka zavatra ny tompo ao anatsika ao, mety mametraka hoe
ty omena fa ndraindray tsika mety ozy tsika hoe mbola manany amin'ny rapitso manany amin'ny rapitso isika fa arakaraka izay ho ampelantanantsika amen dia andeo ame an'ny tompo androany andeo amafo an'ny tompo androany tsy mieritreritra hoe amafy be da be dia ijinja be da be rehefa aveo Andriamanitra malala ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra mafantatra hitany fotsika izay nanome ho azy izy ilay mpandinika ny vosony fo izy malala ny atalalony fotsika ka na ozy ianao hoe ty kely ty ny ao ampelantanako amin'izao fotoana izao satria mety ny vola raisinao mety kely fa ty kely ty fa tena sakrifisy ary sorona tao anatinao nanome an'izany tahaka an'ilay vehivavy zay ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ilay farantsa farany teo aminy no nameny tsy miteny aminao koa androany hoe tena omeo zay rehetra mety kenany aminao any tsy izay no teneniko aminao androany fa zay apetrako ny tompo ao anatinao ao amen toatsika androso dia anome ho an'ny tompo amin'ny tsy maraina aty Siabonga Jesu, siabonga konya mayesulu, siabonga Jesu, siabonga Jesu, siabonga Jesu, siabonga konya mayesulu, siabonga Jesu, siabonga. Hallelujah. Tsara ny tompo tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika indray mandre ny fon'Andriamanitra izay andefa ny teniny indray androany amin'ny alalan'ny mpanompony dia ndao hanokatra ny fotsika indray androany amen sokafo ny fonao mety ny ora izay ataon'ny tompo tsy fantatsika fa ndao hanokatra ny fotsika androany satria tehiteny amintsika Andriamanitra amen dia raisitsika Lala Mansoro sy Rabba Viviane moa izay andika ny teny Alléluia. Alléluia. C'est avec une grande joie dans mon cœur de me trouver parmi vous ce matin. J'ai toujours beaucoup de joie dans mon cœur. Dans mon cœur. De voir les frères et sœurs tous les dimanches. Amen. Amen. Parce que vous êtes ma famille. Amen. Amen. Nous sommes frères et sœurs. C'est pas pour un temps.
fohy fotsiny ihany a mais c'est pour l'éternité. fa tena hoe ho mandrakizay. Amen. Amen. Le Seigneur nous a choisis, nous a élus Ary ny tompo a dia mifidy atsika pour lui appartenir, mba ho azy, pour être membre de sa maison, ary tena hoe ho tonga ho ankonana ao amin'ny tranony, pour être frères et sœurs ary ho tonga mpianada mpiravavy sy pour mpirahalahy toute l'éternité. ho mandrakizay. C'est vraiment une grâce vraiment inexplicable. Ary tena hoe fahasoavana tsy ahazavaina zany. Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour ce moment Ary misaotra ny tompo any amin'ity fotoana ity a où nous avons l'opportunité de pouvoir le servir en toute simplicité izay ananantsika tombony a manompo anazy amin'ny fahatsorana et de savoir, de sentir que le Seigneur il est là. ary tena mahafantatra sy mahatsapa hoe eto ny tompo Parce qu'on peut servir le Seigneur, satria afaka hoe manompo ny tompo isika on peut faire beaucoup de choses. afaka manao zavatra be dia be isika Il peut y avoir beaucoup d'agissements, ary mety misy fihetsiketsehana be dia be mais sans pour autant que le Seigneur soit là. fa nefa ny tsy midika akory zany hoe eo ny tompo Mais le fait de savoir que le Seigneur est là, fa nefa mifahafantarantsika hoe eo ny tompo a c'est vraiment très réconfortant dia tena hoe mampahery atsika ilay et izy c'est une grâce vraiment très spéciale. dia tena hoe fahasoavana tena manokana mihitsy zany Ça nous amène à avoir une crainte dans notre cœur, ary tena mitondra tahotra ao anatin'ny fotsika zany a dans tout ce que nous faisons. amin'izay ataontsika rehetra. Amen. Amen. Ça fait, si vous vous rappelez bien, les 2 derniers messages que j'ai donnés ici, Tsy haiko raha tadidinareo ny afatra roa faran'izay nizaraiko teto a j'ai parlé de l'amour et de la miséricorde du Seigneur. fa niresaka ny fitiavana sy ny famindrapon'Andriamanitra. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer dans ce sens. Dia androantsika mbola hitoy ao anatin'izay ihany. Et pour cela, nous allons lire un passage qui est quand même assez long. Dia ao anatin'izany tsika dia mamaky andalatsoratra masina izay lavalava ihany a C'est tout un chapitre tonga dia toko iray manontolo ilay izy a dans 2 Samuel, chapitre 24. ao amin'ny Samuela faharoa toko fahaefatra amby roapolo. 2 Samuel 24. Samuela faharoa toko fahaefatra amby roapolo. Alors, la colère de Dieu s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant: Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et que se trouvait près de lui: Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi: Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Jusqu'au verset 4. Fakitsika hatro amin'ny andiny fahaefatra ary ny fahatezeran'i Jehovah ny rehetra indray tamin'ny Israely ka dia nanome saina ny Davidy izy hanao izay ahatonga loza amin'ny vahoakany hoe mandeha any Isao ny Israely sy ny Joda. Dia hoy ny mpanjaka tamin'i Joab komandin'ny miaramila izay teo aminy: mandeha any amin'ny tetin'ny firenen'ny Israely rehetra hatrany Dan ka hatrany Beersheba ary alaminonareo ny vahoaka mba ho fantatro ny isany. Fa hoy Joab tamin'ny mpanjaka: Jehovah Andriamanitra ao anie ampitombo ny vahoaka injato toy izao. Na firy izy ka ho hitan'ny mason'ny mpanjaka tompoko izany. Fa ahoana no hitiavan'ny mpanjaka tompoko hanao izany zavatra izany? Nefa tsy azon'i Joab sy ny komandin'ny miaramila no lavina ny tenin'ny mpanjaka, ary Joab sy ny komandin'ny miaramila nivoaka avy teo anatrehan'ny mpanjaka handamina ny lehilahy amin'ny Israely. Le verset 5. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de
Jaézer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tashtim, Hodshi. Ils allèrent à Danjan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle de dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. Manomboka amin'ny andiny fahadimy ary nitan Jordana izy ireo ka nitoby tao Aroera eo ankavanan'ilay tanàna afovoan'ny lohasandrikan'i Gad dia nakany Jazer dia tonga tany Gileady izy tany amin'ny tany Tatimaotsi dia tonga tany Danajany izy ka nanodidina hatrany Sidona ary tonga tao Tiro tanàna Mimanda sy tany amin'ny tanàna ny Vita sy ny Kananita rehetra ary dia nakany amin'ny tany atsimo izay any Joda hatrany Beersheba izy ary noho nefa nitety ny tany rehetra izy dia tonga tany Jerosalema rehefa afaka 7 volana sy 20 andro dia natolotra i Joaba ny mpanjaka nisy vahoaka voalaminy ka nisy 7 hetsy ny lehilahy mahery nahadan-tsabatra tamin'ny Israely ary 10 hetsy ny lehilahy tamin'ny Joda. Verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Verset 13, jusqu'au 13. Manomboka amin'ny andiny fafolo ary neritreritra Davida namely azy rehefa vao isan'ny olona ka dia hoy Davida tamin'i Jehova, efa nanota indrindra aho tamin'izao nataoko izao, koa ankehitriny mifona aminao aho Jehova o. Esory ny heloko ny mpanomponao fa efa nanao fahadalana lehibe aho. Ary raha mifoha maraina Davida dia tonga tamin'ny Gad mpaminany pahitany Davida ny tenin'i Jehova nanao hoe, mandeha ihany ka lazao amin'ny Davida hoe, izao no lazain'i Jehova, zavatra telo no apetraka eo anoloanao, koa afidio izay iray ataoko aminao. Ary Gad nakany amin'ny Davida dia nanambara izany taminy ka nanao hoe, mosary taona va no tianao tonga aminao eto amin'ny taninao, sa handositra 3 volana eo anoloan'ny fahavalonao ianao fa enjeny, sa rety mandringana 3 eto amin'ny taninao, koa saino sy hevero izay valonao entiko miverina any amin'izay naniraka. Verset 14. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Arvana, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arvana, le Jébusien. »
dia hoy davida tamin'ny gady indrisy poritra loatra aho aleontsika ho azony tanan'i Jehovah fa lehibe ny famindram-pony toy izay ho azon'izay tanan'olona ka dia nasiany Jehovah reto mandringana ny Israely noho ny maraina ka hatramin'ilay fotoana ary dia nahafatesana fitoalana ny olona hatrany Dana ka hatrany Berseba ary nanintsitra ny tanany tany Jerosalema ilay anjely handringana ny any fa Jehovah nanenina ny amin'ny loza ka nanao tamin'ilay anjely izay nandringana ny olona hoe aoka izay atsaharo ny tananao ankehitriny ary ilay anjelin'i Jehovah dia teo amin'ny fambolony Araona Jebosita ary noho ny hitany Davida ilay anjely namely ny olona dia niteny tamin'i Jehovah izy nanao hoe indro izao efa nanota ary izao no efa nanao ratsy fa ireo ondry ireo kosa inona moa no mba nataony ko ampifona aminao re aho aoka ny tananao amely ahy sy ny mpianakaviny raiko ary Gada nakany amin'ny Davida tamin'izany andro izany ka nanao taminy hoe miakara ka manangana alitara ho an'i Jehovah ao amin'ny fambolony Araona Jebosita. Verset 19. David monta selon la parole de Gad comme l'Éternel l'avait ordonné. Arvana regarda et vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arvana sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arvana dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour racheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Arvana dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois les bœufs les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Arvana donna le tout au roi et Arvana dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Arvana, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des sacrifices, des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Koa dia niakatra David araka ny tenin'i Gad araka izay nandidiny Jehovah ary Araona nitsirika ka nahita ny mpanjaka sy ny mpanompony manantona azy dia nivoaka izy ka niankohaka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka ary hoy Araona ahoana no tongava ny mpanjaka tompoko aty amin'ny mpanompony dia hoy David hividy mifamoloana aminao mba hanarenako alitara ho an'i Jehovah hitsara ny areti-mandringana tsy hamely ny olona intsony fa hoy Araona tamin'i David aoka ny mpanjaka tompoko haka izay sitrany ka hanatitra izany indreo ny omby ho fanatitra dorana ary ny fivelezam-bary sy ny azo amin'ny omby atao kitay izany rehetra izany ry mpanjaka dia omeny Araona ny mpanjaka ary hoy Araona tamin'ny mpanjaka Jehovah Andriamanitra ao ane ankasitraka anao fa hoy ny mpanjaka tamin'ny Araona tsia fa hovidiako aminao mihitsy araka izay tokombidiny ireo fa tsy hanatitra fanatitra dorana ao an'i Jehovah Andriamanitra amin'izay azoko fotsiny aho ka dia nividian'i Davida sekely volafotsy 50 ny famolona sy ny omby ary Davida nanao alitara teo anatrehan'i Jehovah ka nanao fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana ka dia nekeny Jehovah ny fifonana natao amin'ny tany ka nitsahatra tsy namely ny Israely intsony ilay andreti-mandringana. Ce chapitre résume le message de ce jour. Io toky io dia mamintina ny hafatra ao amin'ity androany ity Où nous allons parler de la bonté et de la justice de Dieu. izay resantsika ny fahatsarana sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Dans 2 messages, on a parlé de la bonté, de l'amour du Seigneur. Tamin'ny hafatra anankiroa teo alohantsika dia resaka ny fahatsarana sy ny famindrapon'Andriamanitra. Mais malheureusement, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de chrétiens qui reconnaissent et acceptent la bonté du Seigneur. Fa ny mampalahelo dia betsaka ny kristianina izay mahafantatra sy manaiky ny fahatsaran'ny tompo. Mais ils ne savent pas que le Seigneur, c'est vrai, il est bon, mais aussi il est juste. Fa tsy fantatra izy ireo hoe Andriamanitra dia tsara fa izy koa dia marina. Amen. Amen. Le Seigneur, il est bon, mais aussi il est juste. Izy dia tsara fa izy koa dia marina. J'ai entendu beaucoup de gens dire
si Dieu est bon, si Dieu est amour, hoe raha tsara Andriamanitra raha fitiavana izy a, pourquoi il permet qu'il y ait des gens qui vont aller en enfer? dia manino izy mamela hoe misy olona makany amin'ny afo be, makany amin'ny elo? Pourquoi il ne manifeste pas son amour, sa grâce et sa miséricorde pour que personne n'aille en enfer? Fa manino izy ny tsy maneho fitiavany any sy ny famindrapony a sy ny fahasoavany a mba tsy andehanandreo olona ireo any amin'ny elo? Parfois, il y a des gens qui demandent, si Dieu est bon, pourquoi il y a des calamités dans ce monde? Dia misy olona miteny hoe fa raha tsara Andriamanitra, maninona misy fahoriana eto ambonin'ny tany? Pourquoi il y a la souffrance? Fa maninona misy fahoriana? Pourquoi il y a des problèmes? Fa maninona misy olana? Pourquoi il y a toutes ces difficultés dans notre vie? Fa maninona misy zavatra sarotra be dia be eo amin'ny fiainantsika? Dieu n'est-il pas bon? Fa hoe tsy tsara ve Andriamanitra? Si, Dieu est bon. Tena tsara Andriamanitra, Mais il faut aussi savoir que Dieu aussi, il est juste. fa mila fantatsika koa hoe Andriamanitra dia marina. On ne peut pas seulement développer un aspect Tsy afaka fotsiny tsika mijery hoe toetra De Dieu. anankiray an'Andriamanitra et oublier l'autre aspect de Dieu. dia adinontsika ny toetra an'Andriamanitra hafa. Nous devons savoir que Dieu, il est bon, mais aussi il est juste. Fa mila fantatsika hoe Andriamanitra dia tsara, fa izy koa dia marina. Comment et quand est-ce qu'il manifeste sa bonté et sa miséricorde? Ary ny amin'ny hoe manahoana sy amin'ny fotoana manahoana ny anehoany amin'ny fitiavany Et sy comment ny famindrampony a, et quand est-ce qu'il manifeste sa justice? sy hoe manahoana sy amin'ny fotoana manahoana ny anehoany ny fahamarinany. C'est un peu comme une balance. Ohatrany hoe tahaka ny fandajana anankiray a, C'est pas les balances actuelles parce qu'on a maintenant des balances électroniques. tsy tahaka ny fandanjana amin'izao fotoana satria amin'izao fotoana efa misy ny fandanjana elektronika a. Mais à l'origine, les balances, ils ont deux plateaux. Fa tamin'ny voalohany a fandanjana dia misy an'le vilia anankiroa a. Sur un plateau, on pose un poids et sur l'autre plateau, on dépose quelque chose. Amin'ilay vilia anankiray a asiana an'ilay fandanjana dia amin'ny vilia anankiray asiana zavatra. Alors pour Dieu, c'est pareil. Dia ohatran'izay koa Andriamanitra, Il y a deux plateaux. misy vilia anankiroa. Sur le premier plateau, il y a la bonté, la miséricorde, la grâce du Seigneur. Dia amin'ilay vilia anankiray a misy ny fahatsarana sy ny famindrapo a sy ny an'Andriamanitra. Et sur l'autre plateau, il y a la justice de Dieu. Dia amin'ilay vilia anankiray a misy ny fahamarinan'Andriamanitra. Si notre manière de voir Dieu ou de comprendre Dieu, Ary raha ny fomba fahatakarantsika an'Andriamanitra, nous le voyons comme miséricordieux, compatissant, plein d'amour, dia hitantsika fotsiny izy tahaka ny hoe mpamindra fo a, feno fitiavana, le plateau va peser. dia lasa hidina le vilia ilany, Et la bonté va monter. dia le fahatsarana hiakatra. Donc la balance ne sera pas équilibrée. Dia lasa tsy mifandanja eo amin'ilay fandanjana. Mais Dieu, il est un Dieu, je répète, bon et juste. Fa veriko ihany fa izy a dia Andriamanitra tsara sy marina. Il y a un équilibre. Ary misy fifandanjana Il est eo. miséricordieux, Izy dia mpamindra fo a, plein de bonté feno fahatsarana et de grâce, sy fahasoavana, mais aussi il est juste. fa izy ihany koa dia marina. Il y a un équilibre. Dia misy fifandanjana eo. C'est pas comme le moment où nous allons au marché, Tsy tahaka ny hoe ohatrantsika rehefa mandeha makany an-tsena où il y a des balances qui sont truquées, dia misy an'ireny fandanjana ireny izay efa namboarina. des plombs, des poids qui sont trafiqués, Le vato mizana iny a efa namboarina zany tsy ampy tokony ho izy tsony. où il y a des gobelets, quand on achète les pois de cap, les haricots, il y a des gobelets qui sont trafiqués. Na misy an'ilay efa marana na kapoaka izay efa nahena rehefa mividy tsaramaso tsika na Ça, c'est la kabaro a, justice de l'homme. fa zany ny atao hoe fahamarinan'olombelona. Mais pour Dieu, c'est pas comme ça. Fa n'Andriamanitra dia tsy ohatr'izany. Dieu juge avec un juste mesure. Fa Andriamanitra dia mitsara amin'ny fahamarinana mahitsy. Alors, comment fonctionne donc la bonté, la miséricorde, l'amour de Dieu? Dia ohatrany ahoana ny fisehoan'ny fahatsarana, famindrapo a, sy ny J'ai fitiavan'Andriamanitra. donné l'illustration d'une balance. Nameko sarisariny amin'ny fandanjana Donc, teo sur a. un plateau, le Seigneur nous offre sa grâce, son amour
et sa miséricorde. amin'ny vilia ilany ny tompo dia manome antsika ny fahatsarany famindrampony sy ny fitiavany. Et nous avons tous le choix Dia manana safidy isika rehetra d'accepter hoe anaiky le salut ny famonjeny qui nous est accordé par grâce. izay nomena antsika tamin'ny fahasoavany. Nous n'avons pas mérité cela. Zay tsy mendrika ao antsika ilay izy De son plein gré, fa tamin'ny sitrapony il est venu offrir sa vie en sacrifice dia tonga izy nanolotra ny ainy ho sorony pour nous sauver. mba hamonjy atsika. Il est dit dans Jean chapitre 3, Dia voalaza amin'ny jaona toko fahatelo Jean chapitre 3, jaona toko fahatelo le verset 17. dia ny andiny fafito ambin'ny folo. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jaona toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo Verset izao. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Andiny fafalo ambin'ny folo izay mino azy dia tsy elohiny fa izay tsy mino kosa dia efa voaelo karaha teo Et le verset 19. satria tsy nino ny anaran'ny zanaka aloha tokan'Andriamanitra izy. Andiny fasivy ambin'ny folo. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa leon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Donc en venant sur la terre, Izany hoe rehefa tonga dia ty ambonin'ny le tany Seigneur n'est pas venu pour juger. tonga dia ty ambonin'ny tany ny tompo tsy hanameloka. Il n'est pas venu pour condamner. Tsy tonga izy hanameloka hitsara Mais il est venu pour manifester sa grâce, son amour et sa miséricorde. fa tonga izy aneo ny fahasoavany ny fahatsarany sy ny famindrampony. Mais il nous a donné le choix, Fa izy dia nanome safidy atsika croire ou ne pas croire. hoe mino na tsy mino. Celui qui ne croit pas, Izay tsy mino il est déjà jugé. dia efa voaheloka na hoe voatsara izy. C'est-à-dire, il a déjà choisi son jugement. Zany hoe efa mifidy ny fitsarana azy izy. On est d'accord? Manaiky an'izay tsika Donc, le Seigneur, il nous offre le salut sur un plateau d'argent. zany hoe ny tompo dia nanome atsika ny famonjena teo amin'ny volafotsy. Nous sommes sauvés, Efa mivonjena isika nous sommes justifiés. ary efa no hamarinina isika. Si nous sommes justifiés, Ary no hamarinina ça isika veut dire quoi? dia inona ny Ça veut dikan'izany? dire qu'à ses yeux, nous sommes justes. Zany hoe io maso zany tsika dia marina. Amen. Amen. Pourquoi? Satria Parce manina que nous avons accepté la grâce et la miséricorde qu'il nous a donnée. satria tsika nanaiky ny fahasoavana sy ny famindrampo izay nomena atsika. Donc nous sommes justifiés. Zany hoe no hamarinina isika La justice de Dieu s'applique sur nous ary ny famarinan'Andriamanitra dia eo amintsika et la balance est équilibrée dia mifandanja le mizana parce que nous sommes justifiés. satria tsika dia no hamarinina. Sur un plateau, il y a la grâce Amin'ny vilia anankiray dia misy ny et sur fahasoavana l'autre plateau, il y a la justification. dia amin'ny vilia anankiray misy an'ilay fanamarinana. Le fait que nous acceptons la grâce, Dia rehefa manaiky an'ilay fahasoavantsika nous sommes posés sur le plateau de la justification. dia voapetraka koa isika eo amin'ilay fandanjana Et il an'ilay y a un équilibre. fanamarinana dia lasa misy fifandanjana eo. Mais lorsque nous arrivons sur le plateau de la justification, nous sommes arrivés sur le plateau de la justification, Fa rehefa tonga eo amin'ilay vilia an'ilay fanamarinana isika nous avons besoin de marcher dans la justice. dia mila mandeha isika ao anatin'ny fahamarinana. Nous avons besoin de rester sur ce plateau, Dia mila mijano eo amin'io vilia io tsika demeurer dans la justice de Dieu. ary mitoetra eo amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. La justice de Dieu, c'est pas comme nous le comprenons.
Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia tsara ka fahatakarantsika Parce azy. que la justice telle qu'on nous l'a enseignée, Satria ny fahamarinana izay nampianarina antsika c'est qu'on juge le bien et le mal. dia rehefa mitsara ny tsara sy ny ratsy isika On regarde qui a raison et qui a tort. dia mijerytsika hoe iza ny manana ny rariny na iza ny tsy manana Dans ny la rariny. justice de Dieu, Fa ao amin'ny fahamarinan'Andriamanitra Dieu ne regarde pas qui a raison et qui a tort. dia Andriamanitra tsy mijery hoe iza ny manana rariny na iza ny tsy manana ny Il rariny. regarde qui a accepté la grâce qui lui a été donnée ou Fait- non. Izy dia mijery hoe iza ny nandray ny fahasoavana nanaiky ny fahasoavana izay nomena azy na tsy nanaiky. Lorsque nous acceptons la grâce qu'il nous accorde, Fa rehefa nanaiky isika ny fahasoavana izay nomena antsika nous sommes justifiés. dia no amarinina isika À ses yeux, nous sommes justes. ary eo imasony dia marina Nous isika. ne sommes pas parfaits. Tsy tanteraka isika Nous commettons des erreurs. ary manao fahadisoana Nous isika faisons beaucoup de bêtises. ary mibetsaka amin'ny fahadalana ataontsika. Mais parce que nous sommes sur le plateau de la justice, Fa satria tsika mitoetra eo amin'ilay vilian'ny nous nous fahamarinana efforçons de marcher selon la justice de Dieu. dia tsika miezaka mandeha araka ny fahamarinan'Andriamanitra Parce que nous sommes justifiés, satria tsika dia no amarinina nous marchons selon Dieu. dia mandeha isika araka an'Andriamanitra. C'est-à-dire, nous nous dépouillons de notre vieille nature Izany hoe manamotsana isika ny toetrantsika taloha pour marcher selon la volonté et le plan du Seigneur. mba ahafahantsika mandeha amin'ny drafitra sy ny sitrapony tompo. Donc, nous sommes justifiés, Izany hoe no amarinina isika nous travaillons cette justification en nous ary miasa ho an'izay fanamarinana ao anatsika izay pour isika devenir de plus en plus justes. mba ahafahantsika hiamarina hatrany hatrany. Amen. Amen. Lorsque nous marchons sur le sentier de la justice, Ary rehefa mandeha eo amin'ny lalan'ny fahamarinana isika c'est-à-dire lorsque nous cherchons en permanence izany hoe rehefa mikatsaka mandrakariva isika le cœur de Dieu, ny fon'Andriamanitra cela nous procure une paix intérieure. dia mitondra fiadanana ao Nous anatsika pouvons izany. avoir beaucoup de problèmes, Mety hoe manana olana be dia be isika mais en nous, fa ao anatsika la justice apporte la paix. dia ny fahamarinana dia mitondra fiadanana. La justice de Dieu nous procure la paix. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitondra fiadanana ao C'est pour atsika. cela que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Dia izay no mahatonga ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu toko fahaenina dia ny fahatelo amin'ny telopolo cherchez le royaume de Dieu et sa justice, hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny et toutes fahamarinany ces choses vous seront données par-dessus tout. dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Cherchez le royaume de Dieu Katsao ny et fanjakan'Andriamanitra sa justice. sy ny fahamarinany. C'est-à-dire, cherchez le royaume de Dieu et ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Ny dikan'izany dia hoe mitadiava ny fahamarinan'Andriamanitra sy izay ao anatin'ny Et fon'Andriamanitra. dans le cœur de Dieu, Dia ao amin'ny fon'Andriamanitra il n'y a pas que la bonté, la grâce et l'amour, dia tsy hoe fahatsarana, fahasoavana sy famindrapo fotsiny mais il y a ao aussi la justice. fa misy fahamarinana ihany koa ao. Amen. Amen. Je répète, Averiko ihany a. dans le cœur de Dieu, Ao amin'ny fon'Andriamanitra il n'y a pas que l'amour, la grâce et la miséricorde, tsy hoe fitiavana, famindrapo, fahasoavana mais ihany il y a ao aussi la justice. fa misy ihany koa ao fahamarinana. Si lorsque nous regardons Dieu, Ary rehefa mijery an'Andriamanitra isika nous voyons Dieu qui est bon, qui est miséricordieux et plein de grâce, dia hitantsika ilay Andriamanitra fitiavana, famindrapo sy feno fahasoavana. mais que nous ne voyons pas que c'est aussi un Dieu juste, Fa raha tsy hitantsika hoe Andriamanitra marina ihany koa izy là nous avons un regard erroné de la personne de Dieu. dia lasa diso ny fijerintsika amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Amen. Amen. Dans le texte que nous avons lu dans 2 Samuel, Ao amin'ilay teny izay vakintsika teo atao amin'ny Samoela faharoa le peuple d'Israël s'est regardé et il s'est dit, ben on est nombreux, on est forts. ny vahoakan'Israely dia rehefa nijeran'izy ireo dia ozy izy ireo hoe ay betsaka tsika mafy tsika. Toutes les nations environnantes sont faibles par rapport à nous. Ary ny firenena izay nanodidina eto dia tena hoe malemy raha mihoatra antsika. Et ils ont entrepris de faire un recensement.
dia nieritreritra izy ireo hanao fanisam-bahoaka. Ils ont fait un recensement qui ne leur a pas été demandé par le Seigneur. Dia nanao fanisam-bahoaka izy ireo izay tsy ny tompony nangataka an'izany Parce tamin'izy que ireo. leur cœur était animé par de l'orgueil. Satria fon'izy ireo dia niavinavina ny anetsika azy. Ils n'ont pas compris que s'ils sont forts et puissants, Ary tsy takatra izy ireo hoe raha ohatra izy ireo ka mahery sy c'était par mafy la grâce du Seigneur. dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Alors ils se sont mis à dénombrer pour voir combien d'hommes forts il y avait en Israël. Dia nanomboka nanisa izy ireo mba ahafantaran'izy ireo hoe firy ny lehilahy mahery ao Israely. Mais la Bible nous dit que le cœur de David, après avoir fini le dénombrement, le cœur de David a commencé à battre fort. Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe taorian'ilay fanisana dia nanomboka nidobodoboka ny fony David Il manquait de paix. ary tsy nisy Il fiadanana tao a compris anatiny. que Dieu n'était pas d'accord avec le dénombrement qu'il était fait. Ary takany hoe tsy nanaika ny fanisana izay nataony Andriamanitra. Effectivement, Dieu a donné son avis, a donné, oui, son avis par rapport à cette situation. Dia ary avy eo Andriamanitra dia tena naneho ny fony amin'io toejavatra an-trango Il a io. dit, je vais frapper, Dia ozy izy hoe hikapoka mais je vais proposer 3 fléaux. fa amea safidy amina loza anankitelo Tu dois choisir. ary mila misafidy ianao. Je vais te frapper soit avec une famine de 7 ans, Ny voalohany ho kapohaka ianao amina mosary mandritra ny 7 taona, ou bien tu seras persécuté par tes ennemis pendant 3 mois, na hoe enjehan'ny fahavalonao ianao mandritra ny telo volana, ou bien c'est moi-même qui veux te punir. na hoe za tenako mihitsy no hanasazy ianao. Je vais envoyer une peste. Andefa aretina andefa peste. Oui. Oui, une peste pendant 3 jours. Na andefa aretimandringana mandritra ny telo andro. Voilà la justice. Dia zay ny famarinana. Voilà le jugement. Ary zay le fitsarany. Et David a répondu, Dia namaly David parce que David, il connaît le Seigneur. satria David dia nafantatra an'Andriamanitra. Il connaît le Nafantatra cœur ny du Tompo. Seigneur. Ary fantany ny fon'ny Tompo. Il s'est dit, la famine Dia ozy izy hoe le mosary La famine n'a pas de cœur. tsisy fo ao anatin'izany. Une famille de 7 ans, c'est dur. Fa mosary mandritra ny 7 taona zany tena mafy be zany. Les ennemis, Fa valo ils n'ont pas de cœur. tsy misy fo izy ireo, tsisy fo ao anatin'izany. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dia inona lazainy? Je préfère que ce soit ta main qui me punisse. Ozy izy hoe aleoko ny tananao Jéhovah no manana Parce fahay que ahy. toi, quand tu appliques ta justice, ton jugement, Satria ianao rehefa maneho ny fitsaranao c'est avec amour. dia amin'ny fitiavana ny anaovanao an'izany. Amen. Amen. Toi, quand tu juges, Ianao rehefa mitsara, toi, quand tu corriges, ianao rehefa manitsy c'est avec amour. dia amin'ny fitiavana. Alors, je préfère que ce soit toi qui me corrige. Dia aleoko ianao mihitsy no manitsy ahy. Amen. Amen. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dia izay mihitsy ny zavatra nitranga teto. La peste a commencé le premier jour, Dia nanomboka ny aretimandringana ny andro voalohany et le deuxième jour, dia ny andro faharoa et le troisième jour, le Seigneur a eu compassion d'eux. dia ny andro fahatelo dia tena hoe ontsany amin'izy ireo ny Tompo. Il a dit à l'ange, arrête parce que ça me fait mal au cœur. Dia ozy izy mantsy nanjely hoe atsanoa fa tena makarary ny Je foko ne peux zao. pas supporter. Tena hoe tsy vitako mijery an'izao. Amen. Amen. Donc, dans le cœur de Dieu, Izany hoe ao amin'ny fon'Andriamanitra il y a la justice, misy ny fahamarinana ao. où il y a, oui, il y a la justice, Misy fahamarinana ao. mais il y a aussi l'amour dans cette justice. Fa misy fitiavana ihany koa ao anatin'izany fahamarinana izany. Ce n'est pas qu'en Dieu, il y a seulement l'amour et la grâce. Tsy hoe fitiavana sy fahasoavana ihany akory ny ao amin'ny Tompo. Il y a aussi la justice. Misy fahamarinana Dans ao. la justice, il y a la vérité. Ao anaty fahamarinana misy fahamarinana. Ouais. Il y a l'intégrité. Misy fahitsiana. Il y a l'intégrité. Misy fahitsiana ao. Amen. Amen. C'est pas que Dieu est bon, on accepte tout. Tsy hoe tsara Andriamanitra dia manaiky ny zavatra rehetra zany. Il y a certaines choses que nous avons besoin
d'aligner selon la justice de Dieu. fa misy zavatra mila ahitsitsika araka ny fahamarinan'Andriamanitra. Amen. Amen. Nous avons besoin de marcher dans la droiture. Ary mila mandeha ao anatina fahitsiana isika. Et ça, la chair n'accepte pas. Ary zay a nofo dia tsy manaiky an'izay Parce que ça fait mal à la chair. satria makarary ny nofo zany. Ah, le Seigneur est bon. Tena tsara ny tompo a, Et le Seigneur, il est juste. fa izy koa dia marina. Amen. Amen. Et dans sa justice, Dia ao anatin'ny il fahamarinany y a a toujours l'amour. dia misy fitiavana foana ao. Regardons un autre passage, toujours dans l'évangile de Jean. Ndao tsika maky andalana ihany ao amin'ny filazantsarany Jaona. Mon frère Jean, on parle souvent de toi. Hein? Raha Jean miresaka anao foana izay a. Jean chapitre 8. Jaona toko fahavalo a. On va lire Vous connaissez l'histoire de la femme adultère. Fantatrareo a ny tantaran'ilay vehivavy mpitsangajanga. Donc une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Vehivavy a izay tratran'olona tanana nitsangajanga. Et la loi dit que dans de telles situations, il faut lapider la personne. Ary ny lalàna dia miteny hoe rehefa ao anatin'ny toejavatra ohatr'izany a dia tokony torahana vato a le olona zany. Et donc on a amené la femme adultère devant le Seigneur Ary nentina teo anatrehan'ny tompo a le vehivavy nitsangajanga pour l'éprouver. mba izahana toetrany tompo. Et on va lire à partir du verset 6. Dia amaky manomboka amin'ny andininy fahenina isika. Alors, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jaona toko fahavalo manomboka amin'ny andininy fahenina. Izany no lazaina ka ny fanahy azy mba hazony izay hampangany azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe, izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary nandre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izao koa dia tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Donc les hommes de loi, Zany hoe ny olony lalàna, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ny fariseo a, ny mpanorad-dalàna, ny sadoseo a, pour eux, c'est la lettre, dia ho an'izy ireo a dia izay voasoratra, c'est la loi. ny lalàna. La loi dit il faut lapider, il faut lapider. Ary ny lalàna miteny hoe mila toraham-bato a dia torahana vato zany. Et plus encore, Dia ary mihoatran'izay arany ils a, viennent pour tester le Seigneur. ary tonga teo izy ireo a mba hakafana ny tompo. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Fa inona ny zavatra nataon'ny tompo? Il n'a même pas osé regarder la femme. Izy arany a dia tsy nijery akory a an'ilay vehivavy. Parce que le fait de le regarder, Satria raha mijery azy izy a, c'est aussi un peu l'accuser. dia tahaka ny hoe miapanga azy ihany koa. Mais le Seigneur, il a eu honte. Fa ny tompo a dia nanana henatra. Vous avez le courage de regarder cette femme malgré ce qu'elle a fait?
hoe nareo ve dia mijery an'io vehivavy io a na teo ary ny zavatra nataony Vous n'avez même pas honte de parler de ce qu'elle a fait. ary tsy menatra ve nareo miresaka ny zavatra nataony Moi, je n'ose même pas la regarder. fa zaharany a dia tsy mahasahy mijery azy akory Et il a dit donc aux accusateurs dia hoy izy tamin'ireo mpiapanga que celui d'entre vous qui est juste lui jette la première pierre. hoe raha nisy a izay tsy nanota taminareo a ny aoka hitoraka vato azy Le Seigneur voalohany ne les a pas accusés. ny tompo kory dia tsy Le niampangan'izy ireo Seigneur a ne les a pas condamnés. ny tompo tsy nanameloka an'izy Mais ireo a leur propre conscience les a accusés. fa ny fieritreretan'izy ireo ihany a no niampanga azy ireo C'est grave quand on a la conscience qui est morte. ary tena zava-doza rehefa maty ny feo amin'ny fieritreretantsika Parce que ça peut arriver. satria mety izy zany La conscience peut mourir. mety ho faty ny feo amin'ny Quand fieritreretana la conscience est morte, ary rehefa maty ny feo amin'ny fieritreretana on ne sait pas et on n'accepte pas quand on a tort. dia lasa tsy manaiky tsika rehefa tsy manana ny rariny Quand rehefa on a misy fait du fatosoana mal, rehefa nanao ratsy la conscience ne nous parle plus dia ny fieritreretantsika dia tsy miteny amintsika parce tsony qu'elle est morte. satria efa maty izy Heureusement pour ces pharisiens, leur conscience était encore en éveil. fa so ihany ho an'reto fariseo reto a fa mbola teo tsara ny feo amin'ny Et ils se fieritreretany sont retirés l'un après l'autre. dia nanomboka niala tsikelikely izy ireo Et c'est là que le Seigneur s'est retourné vers la femme. dia teo jesosy azay vao nijery an'ilay vehivavy Il n'a pas dit, qu'est-ce que tu as fait? dia izy tsy niteny tamin'ilay vehivavy hoe fa inona Mais il nataonao a e dit, où sont ceux qui t'ont accusé? fa ozy izy hoe aiza ireo izay nanameloka Parce que anao moi, je ne t'accuse pas. satria za dia tsy manameloka anao Là, on voit la grâce et l'amour du Seigneur. eto itsika dia mahita ny fahasoavana sy ny fitiavan'ny tompo Mais Dieu n'est pas seulement bon, hoe andriamanitra dia tsy hoe tsara il fotsiny est aussi juste. fa izy dia marina Et il dit, va, dia zao ny teneny hoe Mais ne mandeha pêche ihana plus. fa amin'izao sy izao dia aza manota intsony nous voyons la bonté hitantsika ilay fahatsarana et nous voyons la justice. fa hitantsika ihany koa ilay fahamarinana Je te pardonne, mamelanao mais ne fais plus. fa aza mamerina intsony Je te pardonne, mamelanao mais il y a quelque chose qu'il faut corriger. fa misy zavatra tokony ahitsy Je manifeste ma grâce envers toi et ma miséricorde, asehoko aminao ny fahasoavako sy ny mais il y a famindrampoko quelque chose qu'il faut ajuster. fa misy zavatra tokony Et ahitsy ça fait mal. dia marary le Mais il izy faut le faire. fa tokony atao le Parce izy que je suis juste, satria za dia marina mais je suis aussi bon. fa za koa nefa dia tsara Amen. amen Dans la justice de l'homme ou dans le jugement que prononce l'homme, eo amin'ny fitsaran'olombelona na ny tsy fahamarinan'olombelona malheureusement, souvent, il n'y a pas de bonté. dia matetika tsy misy fahatsarana mihitsy ao amin'izany Malheureusement, bien souvent, ary mampalahelo tena matetika je le répète toujours, averiko foana nous avons tendance nous aspirons à la grâce du Seigneur envers nous, indraindray tsika dia amin'ny alalan'ny fahasoavan'ny tompo izay eo amintsika mais nous utilisons moins de bonté envers les autres. tsika dia miaina ny fahasoavan'ny tompo izay eo amintsika dia nefa tsikany tsy maneho fahatsarana amin'ny hafa Or, nefa comme le Seigneur, il est bon, il est juste, ny tompo dia tsara sy marina et que nous sommes ses enfants, dia tsika dia zanany il est très important dia tena dia zava-dehibe ho antsika zany pour qu'en nous, hoe ao anatsika nous ayons le cœur du Seigneur. manana ny fon'ny tompo isika Et le cœur du Seigneur, ce n'est pas que la bonté, ary ny fon'ny tompo dia tsy hoe fahatsarana ihany c'est aussi la justice. fa eo ihany koa ny Et fahamarinana dans la justice, dia amin'ny il n'y fahamarinana a pas de condamnation. dia tsy misy fanamelohana Et dans la justice, dia ao amin'ny ce fahamarinana n'est pas un acte charnel. tsy hetsika ara-nofo akory Ce zany n'est pas selon ce que nous pensons. tsy hoe arak'izay eritreretintsika Ce n'est pas selon ce que nous comprenons. tsy arakarak'izay fatakaratsika Mais notre justice fa ny fahamarinantsika doit être animée par l'Esprit du Seigneur. dia tokony hetsehan'ny fanahin'andriamanitra Amen. fanahin'ny tompo amen J'avais posé une question tout à l'heure, nametraka fanontaniana teo disant, si Dieu est bon et juste,
hoe raha hoe andriamanitra zany a tsara sy marina, pourquoi est-ce que il permet que certaines personnes soient perdues? dia fa maninona izy mamela hoe misy olona sasany a very? Pourquoi il n'applique pas sa bonté pour sauver tout le monde? Fa maninona izy tsy maneho ny fahatsarany a mba amonjena ny olona rehetra? La réponse, c'est une autre question. Dia mivaliny a dia fanontaniana ray ihany a. Si Dieu faisait ça, Raha ohatra andriamanitra ka manao an'izany, est-ce qu'il serait juste? dia marina ve izy? Il ne sera pas juste. Tsy marina izy zany. Comment est-ce que nous, on l'accepte? Hoe fa maninona tsika manaiky azy a, Nous mourons à nous-mêmes, dia matiny amintsika nous nous isika, chargeons de notre croix, tondrana azy fijaliantsika isika, nous acceptons son salut, manaiky ny famonjena isika, nous acceptons ce qu'il nous demande, ary manaiky izay angatany nous amintsika sommes isika, engendrés, dia nateraka indray tao amin'ny filazantsara isika. et d'autres personnes, Dia ny olona hafa ils n'ont pas, ils meurent pas à eux-mêmes, izy ireo dia tsy matiny amin'ny tenany ils a, se chargent pas de sa croix, tsy de leur mitondrany azy croix, fijaliana izy a, et ils vont hériter le royaume de Dieu avec nous. dia izy ireo koa dia andova Mais c'est fanjakalanitra pas miaraka juste amintsika. ça. Tsy rariny kosa zany e. Hein? Là, il ne serait pas juste. Dia eo andriamanitra dia tsy marina zany, Mais il est juste dans le sens où fa izy a dia marina, chacun récoltera selon ce qu'il aura semé. izy a dia marina ny amin'ny hoe ny tsirairay a dia itsiny zany izay nafafiny. Amen. Amen. Chacun récoltera selon son choix. Ary ny tsirairay dia ijinja araky ny safidiny. C'est bien bon lorsque le Seigneur utilise sa bonté et sa grâce. Tena hoe tsara rehefa mampiasa ny fahatsarany a sy ny fahasoavany ny Mais tompo, malheureusement, quand on parle de la justice, fa mampalahelo a rehefa miresaka ny fahamarinana ça fait grincer des dents, dia mampikotry nify le izy, ça fait grogner. mampimemenina le izy. Et pourtant, en Dieu, dans le cœur de Dieu, il y a la bonté, mais il y a aussi la justice. Dia nefany a ao amin'Andriamanitra, ao am-pon'Andriamanitra misy fahatsarana dia misy Et fahamarinana. nous avons besoin de marcher dans ce chemin de la justice. Ary tsika dia mira mandeha amin'izany lalan'ny fahamarinana izany. C'est comme ça comment est-ce que nous travaillons notre salut. Dia ohatran'izay a nao fahatsika miasa ho amin'ny famonjenantsika. Amen. Amen. Josué chapitre 9. Josué toko fasivy. Josué chapitre 9. On va lire le verset 25. Vakitsika nandino fatimy amby roapolo. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne le firent. Ah non, pardon. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué toko fasivy andiny fatimy amby roapolo a. Koa ankehitriny indreto eto an-tananao izahay, koa araka izay ataonao ho tsara sy marina atao aminay dia ataovy. Qu'est-ce qui s'était passé ici? Inona ny zavatra nitranga teto? Il y avait une nation qui avait tellement peur du peuple d'Israël. Nisy firenena izay tena natahotra ny vahoakan'Israely a. Et alors, ils voulaient s'allier aux enfants d'Israël. Dia izy ireo a dia te a hiara iasa amin'ny zanak'Israely. Et ils ont usé de tromperie. Fa izy ireo nefany a dia namitaka. Mais par la suite, on a découvert leur tromperie. Dia avy eo a tratra le famitana nataon'izy ireo. Et il fallait les juger. Dia nilantsaraina izy ireo. Et ils ont plaidé devant Josué. Dia izy ireo a dia niangavy a teo andatrehan'i Josué. C'était des païens, Izy ireo dia tsy antilisa, mais dans leur plaidoirie, fa tao anatin'ny fangatan'izy ireo a, qu'est-ce qu'ils ont dit? inona ny zavatra noteneniny? Traite-nous comme tu trouves bon et juste de Koa nous araka- traiter. koa araka izay ataonao ho tsara sy marina atao aminay dia Parce ataovy. que malgré qu'ils soient païens, Satria na dia tsy antilisa ary izy ireo a, ils savent que le Dieu des Israélites
fa fantany hoe ny andriamanitry ny Israely a quand il juge, hoe rehefa mitsara izy il est aussi bon. dia tsara ihany koa izy. Donc son peuple aussi, son peuple, le peuple de Dieu, Ary ny vahoakan'Andriamanitra ihany koa zany a, certainement, ils reflètent l'image de leur Dieu. izy ireo ihany koa zany a dia maneho a ny endriky ny Andriamanitra izy Et c'est ireo. pour cela qu'ils demandent qu'ils soient jugés Dia zay no natonga an'izy ireo nangataka hoe ho tsaraina avec bonté, amin'ny fahatsarany, miaraka amin'ny fahatsarany, bon et juste. tsara sy marina. Amen. Amen. Donc il est très important, frères et sœurs, Tena hoe zava-dehibe raha lasanabavy a, que la bonté de Dieu hoe ny fahatsaran'Andriamanitra n'exclut pas la justice. dia tsy manala ny fahamarinan'Andriamanitra. Et cette justice, Ary io fahamarinana io a elle n'est pas charnelle. dia tsy ara-nofo io akory, Ce n'est pas selon les opinions, tsy araky ny hevitra, ce n'est pas selon les humeurs, tsy araky ny fihetsem-po a, ce n'est pas selon la chair, tsy araky ny nofo a, mais c'est selon le cœur de Dieu. fa araka ny fon'Andriamanitra. Ça peut nous faire mal. Mety hoe makarary atsika ilay izy La a, volonté de Dieu ny sitrapon'Andriamanitra n'est pas toujours selon notre propre volonté. dia tsy araky ny sitrapontsika foana akory. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit de nous charger de notre croix. Dia zay mahatonga ny tompo miteny atsika hoe hitondra ny azo C'est une fijaliantsika, croix que nous avons besoin de porter, azo fijaliana zay mila hoentintsika, que d'accepter le plan et la volonté du Seigneur. dia manaiky a ny drafitra sy ny sitrapon'Andriamanitra Pour que notre vie chrétienne mba hatonga ny fiainana maha-kristianina soit atsika, une vie équilibrée, mba hoe fiainana misy fifandanjana où il y a l'amour, la bonté, la miséricorde izay misy ny fitiavana sy ny famindrapoa sy ny fahasoavana et la justice de Dieu. sy ny Et que nous fahamarinan'Andriamanitra. persévérons dans cette justice. Ary tena hoe aharitra ao anatin'izany On fahamarinana va dire izany un tout sika. dernier passage pour terminer. Amin'ny makian-dalana farantsika marana anazy a, Dans Jean chapitre 1 ao amin'ny Jaona toko voalohany a, et le verset 17. andininy fa 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Donc, Moïse est venu, il a apporté la loi, Mosesy zany a dia nitondra ny lalàna, mais Jésus, en arrivant, fa Jesosy rehefa tonga il a apporté la grâce dia nitondra fahasoavana et la vérité. sy fahamarinana. Et comme vous avez remarqué, la version malgache de justice, c'est vérité. Ary rehefa ratsikaritra a dia nidikany hoe fahamarinana amin'ny teny gasy a, fahamarinana, justice, fitsarana, fahamarinana. Et dans la vérité, donc, il y a la droiture, Dia ao anatin'ny fahamarinana zany a misy ny fahitsiana, il y a l'intégrité. misy fahitsiana. Amen. 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 Et pour la chair, c'est pas facile d'accepter la vérité. Ary ho an'ny nofo a dia tena sarotra ny manaiky an'izany fahamarinana zany. Et c'est pour cela que les Juifs ou les pharisiens, ils ont crucifié Jésus. Azay natonga ny Jiosy sy ireo fariseo a nanombo an'i Jesosy. Ils ne l'ont pas sacrifié parce qu'il est le chemin. Izy ireo a dia tsy nanombo azy a satria hoe izy ny lalana. Ils ne l'ont pas sacrifié parce qu'il est la vie, Tsy hoe nomboan'izy ireo izy satria izy ny fiainana, mais ils l'ont sacrifié parce qu'il est la vérité. fa nomboan'izy ireo izy a satria izy ny Il est fahamarinana. le chemin, Izy ny lalana, il est la vérité, izy ny fiainana, il est la vie. dia izy ny fahamarinana, izy ny fiainana. Beaucoup d'entre nous chrétiens, partout dans le monde, Ary betsaka amintsika kristiana eran'izao tontolo izao a, il est facile pour nous d'accepter Jésus en tant que chemin, tena mora ho antsika manaiky an'i Jesosy hoe izy ny lalana, le chemin qui nous mène vers le Père. izy ny lalana mitondra antsika mankany amin'ny ray. Il est facile pour nous de l'accepter en tant que la vie, Mora ho antsika mandray azy a amin'ny mahafiainana azy.
Mais ce chemin qui mène à la vie, fa io lalana izay mitondra makany amin'ny fiainana io a, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, satria izy ny lalana famarinana ary fiainana, mais ce chemin qui mène vers la vie fa le lalana izay mitondra makany amin'ny fiainana passe par la vérité. dia mandalo eo amin'ny famarinana. Et cette vérité, parfois, elle fait mal. Dia ary io famarinana io matetika dia marary io, Et quand ça fait mal, ary rehefa marary io a ça fait réagir la chair. dia mampihetsika ny nofo le izy. Or, Nefa encore, vous me permettez un tout dernier passage. avelanareo hoe mamaky andalana farany a. Jacques, Jakoba Jacques chapitre 1, voilà, c'est le tout dernier. Jakoba toko voalohany a ty le farany indrindra. Jacques chapitre 1, verset 20. Jakoba toko voalohany andiny faharoapolo. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo imason'Andriamanitra. Quand la chair prend le dessus, Rehefa mahazo toerana ny nofo a on ne peut pas accomplir la justice de Dieu. dia tsy afaka mahatanteraka ny famarinan'Andriamanitra On ne peut isika. pas discerner la volonté de Dieu. Ary tsy fantatsika tsony a ny sitrapon'Andriamanitra On ne peut pas connaître le cœur de Dieu. dia lasa tsy fantatsika ny fon'Andriamanitra Parce que c'est la chair après qui prend le dessus. satria ny nofo a no nahazo toerana. Puisse le Seigneur nous aider Ny tompo any hanampy atsika sur ce chemin eo amin'io lalana io qui n'est pas facile. izay tsy mora, Mais nous avons une certitude. fa nefa tsika manana Le fahazonantoka Seigneur a promis de rester avec nous tous les jours, hoe ny tompo a dia nampanantena hiaraka amintsika jusqu'à la fin des isan'andro a, temps. mandrapatonga amin'ny Il est fahataperana là zao pour tontolo nous zao. soutenir, pour nous aider Eo izy hanohana atsika, hanampy atsika sur ce chemin de la croix. eo amin'io lalany azo fijaliana io Et nous allons nous lever. dia hiaraka hitsangana isika. Alléluia. Merci Jésus. Misaotra Jesosy. Alléluia, Seigneur. Sachez, frères et sœurs, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Fantaro lasana bavy any fa tsisy fanamelohana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Le Seigneur veut travailler en chacun d'entre nous Ary ny tompo dia te asa ao anatin'ny tsirairay avy amintsika pour que nous puissions l'exprimer, mba ahafahantsika maneho ny momba azy, pour qu'il puisse se révéler à travers chacun d'entre nous, mba ahafahany avoambara amin'ny alalan'ny tsirairay avy amintsika, qu'il puisse grandir en nous. mba ahafahany mialehibe ao anatsika. C'est un long chemin Ary tena mbola lava le lalana qui n'est pas toujours facile izay tsy hoe mora foana, et que nous avons besoin de reconnaître notre faiblesse. ary tena mila manaiky a sy mahafantatra ny fahalementsika isika, Accepter sa grâce ary anaiky ny fahasoavany a et le laisser travailler en nous tsy hamela azy a hiasa ao anatsika, pour nous transformer à son image et à sa ressemblance, mba hanovantsika ho tahaka azy hitovy amin'ny endriny, pour mieux comprendre qui il est, mba ahafahantsika mahatakatra bebe kokoa hoe iza moa le izy, Dieu de grâce, le Andriamanitra ny fahasoavana de bonté et de miséricorde, sy ny fahatsarana ary famindrapo, mais aussi le Dieu juste, fa izy koa dia Andriamanitra marina, le Dieu de lumière. Andriamanitra ny mazava, En lui, il n'y a plus de ténèbres. ary tsy misy maizina intsony ao aminy. Alléluia. Alléluia. On va chanter un chant. Hirahira anankiray isika. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur de ce que tu ouvres notre cœur, Seigneur. Misaotra tompo satria manokatra ny fonay ianao, Tu ouvres nos yeux manokatra ny masonay ianao, pour que nous puissions voir et comprendre qui tu es. mba ahafanay mahafantatra sy mahatakatra hoe iza moa ianao. Tu fais dissiper l'image erronée que nous avons de toi, Seigneur.
ary esorinao eo aminay ny fiheverana diso mombanao aty anatinay. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Tompo apio izahay Et guéris-nous de notre aveuglement spirituel, Seigneur. ary sitrano amin'ny fahajambana ara-panahy zay Tompo. Mets un collier dans nos yeux, Seigneur, Tena hoe asio fanafody eo amin'ny masonay Tompo, pour que nous puissions te voir et te comprendre. mba ahafahanay mahita sy mahatakatra anao, Connaître qui tu es, Seigneur. mba ahafantaranay hoe izy ianao. Merci, Seigneur. Misaotra Tompo. Merci, Jésus. Alléluia. Anabavy ny tenin'ny tompo androany tsy teny ho an'olona zany fa itsika tsiraray avy amin'izao akatoko ny vaninandro farany zao a dia manana an'izany fanahy amin'izany ao anatin'ny fotsika. Ary zany tokoa raha lasa anabavy ny takian'ny tompo amintsika amin'izao andro farany zao dia nandehanantsika aneketsika ny famarinan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy mila mijery lavitra akory isika
fandraindray io dingana tsy vitantsika mandingana io dia efa fanampy ny amin'ny famarinan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. vonina tokoa ve itsika ny andany tenantsika tsy anaiky ny fahatsarana ny fahasoavana, tsy anaiky ny lalana sy ny fiainana, fa ihany koa ny famarinan'Andriamanitra. Tompo aneho ny fahasoavanao ny tsiraray avy, mba tsy hitady lalana fanivana isan'andro, fa anaiky ny famarinanao ihany koa Tompo, satria izany fifandanjan'ny fiainana makristiana. Araka ny teninao tamin'ny vahoakan'i Israely teo izay tena mazava loatra, aoka ho tonga fanambarana ho an'ny fiainanay manokana izany. Andranay azy izahay efa tojo tahaka ny anjany fiainany zanak'Israely izany ankehitriny. Efa eo aminay ny fitsaranao, efa eo aminay ny fanehoanao ny famarinanao amin'ny fitiavana, fa indraindray mbola tsy mety izay Tompo, fa aoka ho tonga fanambarana ny anatinay tsiraray avy zany, kanana fatokinanao izahay, tahaka ny Davida, satria ny fanekenay ny famarinanao tokoa dia mariky ny fatokinay anao Jesosy, araka ny teninao ny amin'ny fanambaranao ny amin'ny Davida teo Andriamanitra, satria nafantatra ny fonao izy Andriamanitra. Tompo vonona haona sarotra ny andany tenako, anafako ny androm-piainako, Jesosy ianao lalana famarinana, ianao mpanasitrana, manome afiadanana, Jesosy iteranao ao, fianao nanafaka, tsisy toanao Tompo, anarakana lasao farany hoe Jesosy ianao lalana famarinana, sandrindry ianao Jesosy io, ianao mpanasitrana, manome afiadanana, Jesosy iteranao ao, ianao nanafaka, tsisy toanao Tompo, anarakana. Malasiana bavy losika hanomana ny fotsika ho an'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo androany, ary veriko hoe tsisy anampiana intsony angamba ny amin'ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny toe-panahy anahanantsika eo anatrehan'ny fanarahantsika ny Tompo, fa mazava ny tenin'Andriamanitra teo raha lasiana bavy, mazava ny lalana mila izorantsika ao amin'ny Tompo, mazava ny azo fijaliana mila entitsika, mazava ny tokony andavatsika ny tenantsika ao anatin'ny fanarahantsika ny Tompo.
ka andaontsika androany andray amin'ny fanasan'ny tompo ao anatin'izany foy izany androany afaka mandroso isika ankehitriny. Alleluia. Alleluia. Jesosy eo mbola mijoro eto anatrehanao indray zay amin'ity alahady ity. Ty saotra anao satria mbola voatahirinao anatin'ny fahasoavanao izahay. Tena fahazavana ary fanambarana be ho anay ny teninao androany Andriamanitra. Ny amin'ny taridalany teninao rehetra, ny amin'ny fahazavan'ny teninao rehetra. Marina tokoa ny teninao any amin'ny Apokalipsy sy any amin'ny andininy hafa tany amin'ny bokin'ny mpaminany fa ho avy ny andro amin'ny andro farany sy hazava amin'ny olona rehetra ny fanambaranao. Ary tena miaina ny fahazavana sy ny fanambaranao ny teninao izahay ho famarinana izany amin'izao andro iainanay ankehitriny izao. Olona mafy loatra izahay raha ohatra ka tsy hakatoy ny teninao. Fa tena andro fahasoavana izao, tsy fahasoavana iainanay ny famindraponao ihany, iainanay ny famonjena ihany, fa indrindra fahasoavana amataranay ny amin'ny famarina ny teninao. Ny zava-miafina fahiny dia mibaribary ankehitriny eto anatrehanay zanakao Jesosy. Kandroany zay nitarihanao tanatin'izany teninao zany, mazava aminay ny lalanay Tompo. Afahanay miatrika indray, misy zavatra eo ambany masonay, misy zavatra izay indray eo anoloanay dia tsy vitanay mandingana azy. Fa mino ary vavaka sy kikika atao anatin'ny fo Tompo, ahafahany tsararay avy makatohan'izany teninao zany. Ka zany Tompo anatin'izany toe-panahy zany no hinananay an'izao mofo izao sotronay ny kapoaka ankehitriny. Mofo izay tandindo ny tenanao izay nivakivakiana, izay lalana lehanay ihany koa zany. Kanefa Tompo mety vakivaky ihany koa ny fiainanay, fa vakivaky miaraka amin'ny fahasoavanao Jesosy, miaraka amin'ny fombanao. Alleluia. Ndotsika samy mihinana mofo ankehitriny. Alleluia. Misaotra Jesosy. Mankasitraka Jesosy. Ndotsika andray ny kapoaka ihany koa ankehitriny. Saotra Jesosy. Saotra ny amin'ity fotoana androany ity. Saotra ny amin'ny fiombonana sy ahafahanay miombona taminao tamin'ity androany ity. Alleluia. Amen. Masamy ralafaly